Ny drafitra maneran-tany amin'ny karazany zava-mananaina dia mametraka rafitra mazava anarenana ny fahaverezan'ny karazany zava-mananaina. Ny tanjona fahadimy-ambinifolo amin'io drafitra io dia manentana amin'ireo sehatra tsy miankina, ampiena ny fiantraikan'ireo fitrandrahana amin'ny karazany zava-mananaina, ampiena ny tsindry amin'ny harena voajanahary, ary indrindra andray andraikitra iarovana ny tontolo iainana. Manana ny paikady sy drafitra nasionaly ho an'ny karazany zava-mananaina ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 Madagasikara, izay ahitana drafitra manokana mikasika ity tanjona fahadimy-ambinifolo ity. Isan'ireo hetsika ampirisihana sy atao laharam-pahamehana ao anatin'izany andraikitra ara-tsosialy sa an'ny orinasa na ny RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ny coopération allemande dia miasa ao amin'ny sehatra maitso eto Madagasikara miaraka amin'ny GIZ amin'ny alalan'ny tetikasa maro. Isan'izany ny tetikasa Global Biodiversity Framework Implementation. Avec le financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et l'agence norvégienne de coopération au développement, NORAD, la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, la GIZ, met en œuvre le projet global. Le projet s'inscrit également dans le cadre du partenariat d'accélération de la stratégie et du plan d'action national pour la biodiversité en cours, SPAN-B. En termes d'actions prioritaires, 4 entreprises ont été accompagnées pour intégrer des actions favorables à la biodiversité dans leurs pratiques de responsabilité sociétale, montrant ainsi qu'il est possible de concilier activité économique et conservation. Noho izany, nisy ireo fiofanana samihafa izay mitanteraina niaraka tamin'ireo orinasa mba hanamafisana ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy eo anivon'ny sehatra tsy miankina sy fandrafetana asa ho fiarovana ny karazany zava-mananaina tao anatin'ny fanohanany GIZ. Mikendry ny anamafy sy ampaharitra ireo hetsika efa tanterahan'ny orinasa io fanohanana io ho fanatrarana ireo tanjona napetraka ny drafitra maneran-tany ho an'ny karazany zava-mananaina. Anisan'izany ihany koa ny asa anankiray ataon'ny LANDEF miaraka amin'ny GIZ CPF mikasika ny tao na tamberina andraikitra ataon'ny orinasa izay fanatsarana ny tamberina andraikitra izay eny fotony ary fandinihana ny anatsarana izany ho an'ny tontolo iainana, ho an'ny karazany zava-maniry, ho an'ny mpamokatra ary ihany koa ho an'ny orinasa. Isan'ireo orinasa nazy ireo fifanendreo ny Floribis, Imaitso Agribusiness, LFL, Arjacaranda. Ny fiofanana azy dia nahafahan'izy ireo nanamafy ireo ezaka efa natombo ary koa nandrindra sy namolavola hetsika vaovao iarovana sikajina ny tontolo iainana. Imaitso dia amin'izay anaran'izay misehatra amin'ny sehatra maitso. Mizara telo ny aktivité anay fambolena voalohany, faharoa transformation sy recyclage, dia fahatelo varotra vente amin'ny alalan'ny botika Imaitso Diego. Ny appui azo avy amin'ity fiara-miasa vaovao miaraka amin'ny GIZ ity zany dia ataoko hoe renforcement de capacité, anatsarana bebe kokoa le modèle teo aloha, ampiakatra niveau kokoa ny ferme vitrine anay satria ny tanjona dia io ferme vitrine io dia ho afaka copien'olona marobe, agriculteur marobe mba ahafahana mampiakatra vokatra sy ahafahana mampiakatra variété ny vokatra vokarina ihany koa. Ankoatr'izay dia hitondra ny amin'ny resaka labellisation ny activité en général sy ny vokatra ihany koa zany ny fiara-miasa amin'ny GIZ. Mampita hafatra mazava ny ezaka vitan'izy ireo. Tsy foto-kevitra fotsiny ny asa sosialy ho an'ny karazany zava-mananaina fa asa azo ampiarina sy tanterahina. Ny orinasa LFL zany dia orinasa mpamokatra sakafo biby hatramin'ny aty amin'ny fangalana vokatra tahaka ny katsaka, makany amin'ny fanodinan'io katsaka sy matière première zany ivadika Provende dia hatrany amin'ny distribution ny fivarotana an'ilay vokatra zany dia sahany ny LFL avokoa. Ity tetikasa ity tetikasa rahan'ny LFL miasa amin'ny GIZ, izy ity dia tetikasa momba ny biodiversité, fiarovana ny tontolo iainana zany. Dia ny ao anatin'izy misy volet anankitelo. Ny voalohany aloha ny izay hoe restauration écologique izay, izany ny fambolena hazo, ny fikojakojana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ny volet faharoa
ny resaka technique agricole durable anatin'izany ohatra ny agroforesterie dia ny volet fahatelo ny fametrahana ny groupe d'épargne communautaire. Izy ity zany toy an'ilay izy dia ny tena fametrahana ara-baky teny an'ilay asa mivaingana amin'izay. Zao zany efa nahazo formation ny tatsa eo amin'ny 14 eo zareo zany nahazo an'izay formation izay dia zao zany ny fotoana tena ametrahana an'ilay tetikasa amin'izay eo anivon'ny fiarahamonina. Ohatra ny fananganana pépinière, ohatra ny fanaovana le hoe reboisement communautaire, ohatra ihany koa ny tena fanaovana ohatra hoe parcelle de démonstration. Mampiseho izany fa afaka ho mpitondra fiovana ny orinasa iray, afaka mandray anjara amin'ny fiarovana ny karazana zava-mananaina, indrindra koa afaka manondratra ny tsindra teraky ny asa manokana ary mamorona tombotsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ireo mponina manodidina azy. Anisan'ny nidirako amin'ny tetikasa zao le jardin potager manko anisan'ny vahaolana anankiray ahafahako miatrika ny fiakaran'ny fitikainana dia izay zavatra izay koa zany manampy zaho mba hampihenany fandaliana ara-tsakafo dia raha ohatra moa betsaka ny vokatra dia afaka mivarotra aho mba hidirana hanampy ny fidiram-bola dia afaka izarako koa ao amin'ny manodidina dia izay point anankitelo izay no tena anisany nidirako ao anatin'ilay tetikasa jardin potager. Tombontsoa zao anisany ho azonay ny fampihofanana dia eo koa ny fitaovana ilaina miaraka amin'ny fampihofanana ara-teknika mahakasika an'ilay voly andeha atao. Anisany tombontsoa ngezabe azonay mpisitraka zao dia ny fanomezan'ny floribus tany izay anatin'ny orinasa ihany misy anazy dia tsy lavitra anay zany no mikarakara an'ilay tany satria izay rehefa avy miasa dia tonga dia afaka mikarakara an'ilay voly izay natao dia anisan'ny tombontsoa tena ngezabe izay. Ny vokatra zany dia ho an'ny mpisitraka iray manontolo, tsisy hoe telohana isasana amin'ny tompon'ny tany na isasana koa amin'ny tompon'ilay tetikasa fa ho an'ny bénéficiaire iray manontolo ny vokatra azo eo. Ireo rehetrareo dia etsika mivaingana mandray anjara amin'ny fampihenana ny fiantraikany ratsy amin'ny karazana zava-mananaina sy ny harena voajanahary. Natao haharitra ny vokatry ny asa tanterahina. Midika ho fiarana mandray andraikitra ho an'ny rehetra, ho fanentananareo sehatra rehetra, indrindra ny sehatra tsy miankina, ho amin'ny fananganana ho avy maitso kokoa, ho avy tsara sy maharitra ho an'ny Madagasikara. Satria ny fikajina ny tontolo ankehitriny no miantoka ny ho avy.